androandroany ity asabotsy fahadimy amby roapolo septambra dia nankalazanay fraternité Notre Dame du Cénacle ny fety Masim-bavy Thérèse Gaudert izay mpanorona ny fikambanany Masera Cénacle maneran-tany. Ny fetin'ny Masim-bavy Thérèse Gaudert moa zany tsy tokony natao androany fa tokony ho rapitsy ny 4 amby roapolo septambra. Nefa noho ny zava-misy dia voatery tsy maintsy natao aloha kely zany androany. Dia ny androany no nanamarianay azy tamin'ity androany ity. Nisy marobe tokoa zahay satria ao ny Amis du Cénacle, ao ny Fraternité du Cénacle, dia ihany koa ny Masera Cénacle. Nisy mopera telo mirahalahy no nitarika an'izany sorona masina izany. Dia anisan'ny niavaka kely ihany koa androany satria nisy ireo telo nanao fanavoazana ny famezantena tao amin'ny fikambanana. Dia misy anankiray vaovao izay nanao famezantena voalohany hiditra ato anatin'ny fikambanana. Dia anisan'ny nahafaly ny fikambanana zany zay. Dia teo aorinan'ny lamersa sorona masina moa zany dia misy ny fiaraha-miala etaeta kely izay nokarakarainay fianakaviam-ben'ny Masera Cénacle izay ny fampizaranay ao dia fampizara hafaliana izahay mianakavy. Haroto moa zany Masera fa ahoana ny manavaka tsara ny fotoana izay anaovanareo famehezantena tsy ny reto fraternité reto? Ny manavaka azy zany dia izahay Masera Cénacle dia misy ny fotoana ray lehibe izay ankalazana ny fetin'ny Cénacle maneran-tany. Io zany dia fetin'ny Masera Cénacle. Io atao amin'ny asabotsy ao aorianan'ny fiakarana na hoe ao aorianan'ny Ascension. Dia amin'io zany ny Masera rehetra no manao fanavoazana voady. Fanavoazana voady io izay Masera navita voady zany dia manao fanavoazana amin'io. Fa ny Fraternité du Cénacle indray dia amin'ity fetin'ny Masim-bavy Thérèse Gaudert isaky ny amin'ny 4 amby roapolo septambra no anaovan'izy ireo fanavoazana na anokanan'ny tena ao amin'ny fikambanana. Hafatra Masera? Ny hafatra moa zany dia misokatra mandrakariva amin'ny varavaran'ny Cénacle eto Fort Dauphin moa zany zay zao dia ny toerana misy anay aty amin'ny Sacré-Cœur amin'ny sisisisiny atsinanana aty dia misokatra mandrakariva ny varavarana ho antsika rehetra izay manam-paniriana mba hiditra amin'izany fikambanana izany. Amin'izao moa zany dia efa nisy ny atao hoe Amis du Cénacle. Ireo Amis du Cénacle ireo dia ireo olona rehetra izay nahazo fahasoavana ato anatin'ny fikambanana dia resy lahatra izy dia miditra manatevin-daharana anay ao ny fiara-miasa, fiara-mivavaka, ny fiarahana mitory ny vaovao mahafaly. Dia mankasitraka mankatelina dia manantena ny fandrosoantsika zany izahay Masera Cénacle sy ny Fraternité. Manamafy ny nilazainy Masera teo izahay eo amin'ny Fraternité zany dia arak'izay dia mijoro vavolomberona ampafantatra sy amin'ny bebe koa ny Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra. Tsy mora izany kanefa nanana rahana finoana sy fitiavana dia mandeha araka ny tokony ho izy indrindra maha olombelona. Dia eto zany dia manentana antsika rehetra mba hiditra ao anatin'ny fikambanana indrindra isika kristianina katolika izay liana te hampafantatra an'i Jesosy ao amin'ny olona rehetra dia mba manentana anareo ao amin'ny Fraternité Notre Dame du Cénacle. Ny fraternité moa dia mitovy ihany amin'ny tarigetra na ny aim-panahy iainany zareo amin'ny Masera dia ny hoe miandry dia mandray ny fanahy masina izay araka ny toe-panahy fototra ny masinday ny asa dia Loyola. Dia izay no ezana iainana ato anatin'ny fikambanana. Dia izay no tiako ampitaina kely amin'izao fotoana fety fankalazana izao sady anaovako teny fanentanana ho antsika rehetra ihany koa izay liana. Raha ohatra hoe mahaliana anao zany mba te hanontany te hiditra ao anatin'ny fikambanana dia aza misalasala manatona ety amin'ny Masera ny Cénacle ety anatin'ny Sacré-Cœur zany. Ny natonga misy lahatra nana famezantena dia satria kely any bebe koa ny kristianina ka trapako sy hitako fa tato amin'ny FNDC na Notre Dame du Cénacle no toerana na fikambanana ahafahako manampy any amin'ny fiainana sy ny rosoko bebe koa amin'ny kristianina. Dia satria ny kristianina dia tsy maintsy tokony ikely aina fivavahana iaina bebe koa ny ampanahy dia amin'ny alalan'ny vavaka
ka mifantoka amin'ny vavahana no tena hitako vaindoan-drarama ato amin'ny Senakla. Izay koa namisikany hita ao amin'ny fikambanana ary ankehitriny aho tapa-kevitra fa tena hijanona tanteraka ao fikambana maharitra sy araka izay tratriny haiko araka izay tratriny heko ato amin'ny fikambanana amin'ny maha-kristiana. Dia veriko fa zavatra tena manan-danja tokoa amintsika kristiana ny miaina isan'andro ny vavaka ny fifandraisana bebe koa amin'izay Andriamanitra ray zavaka fan'ny masina ary dia miaraka amin'ny masina Maria reny. Indrindra koa ny fikambanany Notre Dame du Cénacle ny fraternité manana ny Masimarikodeur izay reny mpanorona reny manana ny tompanahy manana izay fikambavavaka izay nanorona ty fikambanany ity ka na tsy ho tahaka azy aho dia hiezaka manam-paniriana ny hetahetako no arosoko eo anatrehan'ny fiangonana sy eo anatrehan'Andriamanitra fa izy ray no andavorary azy. Yeah.